Riralase anabavy malala isany. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ary hotonona amintsika ny fiadanan'ny Tompo. Andaontsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra Tomponay io. Ankehitriny izay dia mangataka famelan-keloka feno avy aminao. Raha misy ny fahotana tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay, dia mifona aminao izay. Mivavaka manokana ho an'ny namanay tianao ankehitriny. Ianao malala azy any amin'ny toerana izay misy azy any. Andriamanitra mangataka vavaka izy ny amin'ny ankohonana. Tompo malala ataovy ankohonana, matahotra anao izany ankohonany mpanomponao izany. Ary fandriny ankoho mba hiasany fanamasinao ny ankohonany, ka ninona zavatra ataony izany ankohonany izany dia ho hita-taratra ny fitarihan'ny fanamasinao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ka sy fon'izy ireo amin'izao fotoana izao, ka ho tsapan'izy ireo izany fikasihanao izany amin'ny fomba manokana, ka atahotra anao izy. Raha misy ankory ireo namanay izay misedra olana amin'izao fotoana izao, ianao ny ho tonga faholana ho an'izy ireny tsiraray avy Jesosy malala. Ary ampitoera ao anatin'ny mandrakariva ny fiadananao sy ny fahasoavanao. Enina dia mandalo toe-java-trarotra ary izahay, dia ho hita-taratra fa manana Andriamanitra lehibe mombanay sy miaraka aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanona sy angatana ny vavaka. Amen.